Isan'ireo mpitsara voalohany nanoana ny tolona izay notariny Andry Rajoelina tamin'ny 2010 i Christine Razanamahasoa. Mpitsara amperinasa premier grade no nanaiky notendrena ho minisitra ny fitsarana tao anatin'ny governemanta ny Monja Roendefo, izay prime ministre notendrena teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ny 7 Febroary 2010. Isan'ireo mpitaritolona nitarika ny diabe niakatra teny amin'ny lapana Ambohitsirohatra ny 7 Febroary 2010 ihany koa i Christine Razanamahasoa. Nitazona ny toeran'ny ministra ny fitsarana io i Christine Razanamahasoa nandritra ny teteza mitaka ny ara-niasa tamin'ny prime ministre miisa 3 dia i Monja Roendefo, Camille Vidal ary Omer Bereziky. Ny 30 Oktobra 2012 dia nametra-pialana amin'ny maha-ministra ny fitsarana azy i Christine Razanamahasoa rehefa nirotsaka kandida solombavambahoaka. Ny ministry ny ady-tany tamin'izany Florent Rakotoarisoa no tendrena ho ministra ny fitsarana mpisolo-toerana nandimby any Christine Razanamahasoa. Voafidy ho solombavambahoaka nambato finandrany Christine Razanamahasoa tamin'ny fifidianana izay nitanterahana niaraka tamin'ny fihodinana faharoa ny fifidianana filoham-pirenena ny 20 Desambra 2012. Rehefa tafapetraka teo amin'ny fitondrana ny filoha Erajona-Mampianana ny 12 Janoary 2012 dia teraka ny tsy fito vibijero teo amin'ny Mapara sy ny HVM mikasika ny antoko izay manana ny maro anisa ao anatin'ny anteny miram-pirenena izay tokony hanendra ny prime ministre. Ny vahiny tao anatin'ny fandarana l'invité du Zuma niaraka tamin'ny Ontina Real Christine Razanamahasoa ny 30 Janoary 2012 nitondra ny fomba fijeriny. Izao ny voalazan'io article 54 io hoe ny filohan'ny République no manendry ny prime ministre araka ny tolotra. Ny antoko na vondrona antoko maro anisa ao amin'ny parlemanta. Dia io zany tiako marinina aloha fa ny constitution d'interprétation strict. Ary rehefa mazava io tsy tokony hanaovana interprétation intsony fa izany atao hoe majorité absolue zany dia tsy maintsy expressément stipulé dans un texte. Alatsiny aloha atao amin'ity constitution ty jereonao ane dia tonga dia adikanao le izy lasa relative rehefa tsy voilà dia lasa mbola intoy ny fanazavako. Express aloha io majorité absolue tsy maintsy express izy io. Raha nijeritsika anao droit comparé par exemple en Allemagne natany Frantsa za tamin'ny fotoanan'ny Jospin Chirac majorité ny Angela Merkel anika 41% fotsiny tao amin'ny assemblée. Fa avy eo misy coalition andrasy aloha nazavako anao majorité simple izy dia tonga dia izy ny premier ministre. Ka rehefa premier ministre izy avy hatrany dia manao coalition amin'izay izy. Ny 20 Febroary 2012 dia voafidy filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Razanamahasoa. Noho ny disadisa ara-politika teo amin'ny Mapara sy ny HVM nefa dia naonga ireo solombavambahoaka HVM tamin'ny toerana mahafilohan'ny anteny miram-pirenena azy i Christine Razanamahasoa ny 3 Mey 2012. Nanomboka teo i Christine Razanamahasoa no nitarika ireo solombavambahoaka Mapara manoana ny Andry Rajoelina ary nanohitra ny fitondrany ny filoha Hery Rajaonarymampianina. Ny 9 Aprily 2012 dia voaroaka tao amin'ny trano fonenany tao amin'ny village Jean Charles teo Amparibe i Christine Razanamahasoa. Tamin'ny enora maraina ny tonga tao an-trano ny vaditany narana mpitandro ny filaminana namoaka manu military ny entana rehetra tao amin'ny trano fonenany. Comme vous le constatez là aujourd'hui, je suis expulsé de ce logement manu militari par le pouvoir en place. Et huissier avec clerc et morègue que vous avez constaté aussi dehors avec leurs éléments, et on vient m'expulser comme si j'étais une dahal ou un voyou. Mais je tiens quand même à faire préciser que si je suis dans ces lieux, c'est que je suis ici en vertu de ma qualité d'ex-chef d'institution. Tapabolana taoriana io fandroanan'ny Christine Razanamahasoa tamin'ny tranony io no raikitra ny etsiky ny solombavambahoaka 770. Ny asabotsy 20 Aprily 2012 nanomboka ny hetsika teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ireo solombavambahoaka 770 izay nahitana ny solombavambahoaka Tim sy ny Mapara. Ny 4 Jona 2012 dia nametra-pialana ny prime ministre Mahafaly Olivier Solonandrasana ka voatendry ho prime ministre ny marimaritra iraisana natolotry ny Mapara Itsay Christian izay tsy isan'ny mpanohana ny Andry Rajoelina ny sady tsy nandray anjara tamin'ny tolona teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Ny 20 Jona 2012 dia voatendry ho
minisitry ny fanajariana ny tany tao amin'ny gouvernemanta ny prime ministre Jacques Christian i Christine Razanamahasoa. Tsy tafaverina tamin'ny toerana izy tamin'ny fametrahana ny gouvernemanta voalohany Flo Andry Rajoelina ny 4 janoary 2024. Nirozaka ho fidiana ho solombavambahoaka nambato finandrahana indray Christine Razanamahasoa ny 7 Mey 2024 ary lany somatsara. Ny 9 Jolay 2024 dia tafaverina teo amin'ny toeran'ny filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Razanamahasoa rehefa nolanindro solombavambahoaka 150 tamin'ny 150 izay tonga nandatsabato. Izy no filohan'ny anteny miram-pirenena voalohany lany ny solombavambahoaka 100 isanjato. Ny 7 Desambra 2024 dia nisy ny fanangona tsoniana ataon'ireo solombavambahoaka mba ho fitsim-pahapitokisan'ny gouvernemanta Jacques Christian. Solombavambahoaka misy 500 tamin'ireo 150 no nanaosiny an'io motion de censure io. Tafapetraka manoloana ny bromahatry ny anteny miram-pirenena io fitsim-pahapitokisan'ny gouvernemanta Jacques Christian io ny arivan'ny 7 Desambra 2024. Ny aliny 7 Desambra 2024 nefa dia nisy ny fiantsonan'ireo solombavambahoaka IRD teny amin'ny Arena Ivandry. Tonga teny an-toerana ny Flo Andry Rajoelina ary nisy ny fanakanana ny fanohizana ny motion de censure raha nambarany solombavambahoaka tonga teny an-toerana. Fanambanimbaniana tanteraka ny natao tamin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Razanamahasoa sy ireo solombavambahoaka IRD nanao siniany fitsim-pahapitokisana nandritra io fivoriana izay notariany Flo Andry Rajoelina teny amin'ny Arena Ivandry ny aliny io 7 Desambra 2024 io hoy ny solombavambahoaka Nampaniky Eron Idéalson. Vao antso tany amin'ny Arena Doly ny solombavambahoaka momba fitondrana tamin'ireny. Ary teo ilay teneniko aminao hoe izany no farany fahatsiarovana ratsy indrindra ny ainako tamin'ny nanaovako politika. Ratsy indrindra ho zay satria mbola tsy nahita fanambaniana faobe olombo afidy ohatr'izany filoham-pirenena atao tamin'izany. Misy olo hafa ve fahasamteny filoham-pirenena tsy nanambanimbany zay kosa aloha ataoko fa ny tenin'ny alahelony izy ny teny ihany izy sosotra ny teny ihany izy hoe manapitiavana ny firenena ity izy tsy fotoanany zao. Fa misy ministra misy olona any amin'ny fiadidinan'ny repoblika nahitavako ny filohany anteny miram-pirenena tena nambanina zay rehetrarehetra nambanina. Nanaovan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teny mahery sy natao tsinotsinona manoloana ny solombavambahoaka sy ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta izay tonga nivory teny amin'ny foibeny antoko TGV teny amin'ny Arena Ivandry tamin'ny aliny 7 Desambra 2024 io ny filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Razanamahasoa ho ihany koa ny solombavambahoaka Tima Maître Anitra Razafimanantsoa tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'izany fotoana izany. Ary ny tena mampalahelo indrindra ao anatin'izay sy matezitra dia nanaovan'ny tsinotsinona n'ilay filohan'Andry Mpanjakana faharoa eto amin'ity firenena ity. Le nanaovan'ny ohatran'ny volomborina n'le ray aman-dreny satria ohatran'ny reniny io na dia filohan'Andry Mpanjakana ary na dia eo ambany fahefany ary reniny io ray aman-dreniny io raha ny taona misy azy fa ny zavatra nataony zany Christine Razanamahasoa ho any Andriamatoa i Andry Rajoelina zany nanomboka tamin'ny tetezamita ka hatramin'izao fanompoana nge zany fa minotena nge zany fa eo mason'ny olona rehetra na tsy solombavambahoaka ary satria eo nyenjana eo zany ny Andriamatoa Mamy Ravatomanga dia eo daholo ny ministra eo daholo rehetra no bedesina le filohan'Andry Mpanjakana atao tsinotsinona vita ny Andriamatoa Andry Rajoelina mampitomany vehivavy lehibe ohatran'iny. Taorino io zavanitranga teny amin'ny Arena Ivandry io no voalaza fa saika nametra-pialana tsy ho filohan'ny anteny miram-pirenena i Christine Razanamahasoa saingy nisy ireo solombavambahoaka avy amin'ny vondrona politika rehetra izay tonga nandresy lahatra azy mba tsy hiroso amin'izay fametra-pialana izay. Ny 3 Martsa 2024 rehefa nivoaka tamin'ny gazety La Gazette de la Grande Île ny sarin'ny passeport frantsay ny Flo Andry Rajoelina dia mbola ny filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Razanamahasoa ihany no nijoro voalohany niaro. Ny 7 Martsa 2024 dia Christine Razanamahasoa ny voalohany nitondra ny toa-kevitra fa tokony hojerena ihany koa ny andininy 570 ao anatin'ny fehezan-dalàna momba ny zoam-pirenena malagasy na ny code de nationalité fa tsy mijanona fotsiny eo amin'ny andininy 270. Filoham-pirenena dia malagasy ary ny anarany gasy ray izy gasy rendy ary hatramin'izao hoe misy tsy ny article 42 ihany no tokony ambara
fa tokony hojerena koa le article 45 dia mihitsana ny nationalitény taloha raha ohatra ka misy ny autorisation hampihitsana an'izany ka dia amiko zany a dia disoko tanteraka ny ilazana fa hoe tsy tokony mahazo milatsaka izy. taoriny io moa dia toa-kevitra nentin'ny Kristina Zanamahasoa io ny raisiny misitry ny fitsarana Landom-Bolatina Randriamanantena Soa sy ireo mpahalalana izay manona ny fitondrana rehetra. Nanomboka teo nefa dia ny fizakany filoha Andry Rajoelina ny zompirana frantsay no voizin'ny mpanohitra ary isan'ny antony voalohany nanoeran'ny collectif des candidats ny fifidiana filoham-pirenena izay tokony tanterana ny 7 novambra 2024 izay nahemotry ny HCC ho ny 14 novambra 2024. Nisy ny fidinana an-dalambe nataon'ny vondron'ny mpanohitra nanomboka ny 2 oktobra 2024. Tao anatin'izay ihany koa no nitsangana ny vovonana panina FFKM izay notaren'ny filohan'ny anteny miram-pirenena Kristina Zanamahasoa sy ireo filoham-piangonana ao anatin'ny FFKM. Ny 7 novambra 2024 dia niantso ny ampiatoana ny fampielezan-kevitra ny vovonana panina FFKM. Miantso ny fampiatoana ny fampielezan-kevitra rehetra sy ny fidinana an-dalambe manomboka izao mba ahafahana miroso ampilaminana amin'ny fitadiavana ny vahaolana ankatoaviny rehetra. Io 7 novambra 2024 io ihany dia efa nilaza ny solombam-bahoaka IRD Navra Olodinina fa efa nisorona tsy ao anatin'ny antoko TGV intsony ny filohan'ny anteny miram-pirenena Kristina Zanamahasoa. Ka ambarana itona zany mba tsy voafitaka atsika fa raha matoa Kristina Zanamahasoa dia efa tsy TGV intsony efa tsy IRD intsony satria tsy manaraka ny discipline de parti ny TGV sy ny IRD sy ny mapara tsy zany manala azy nefa izy dia efa netotratra manday impératif fa saingy tsy hanao izany izay satria efa isotro ronono izy efa olon-dehibe izy ary amin'ity izy no hanao député farany amin'ny filazany taoninay. Ny 7 febroary 2024 dia nanamarika ny 15 taona ny fitifirana teny Ambotsoroatra ny tsy nanasan'ny filoha Andry Rajoelina ny filohan'ny anteny miram-pirenena Kristina Zanamahasoa tamin'ny lanonam-pahatsiarovana andreo namoiny ainy tamin'ny 7 febroary 2024. Isandreo tsy maintsy tonga teny Ambotsoroatra hatrany anefa i Kristina Zanamahasoa nandritra ireo fahatsiarovana ny 7 febroary ny 14 ny sesy afa-tsy ity tamin'ny taona 2024 ity noho izay tsy nahazoany fanasana izay. Teo no efa nanasokajy an'i Kristina Zanamahasoa isan'ny mpamadika ny tolona ny sekretera nasionaly ny antoko TGV Era Somarmaka. Fa samy mandiny tena ny rehetrarehetra hoe zao marina ve le tolona natao sa fitiavan-tena irahantsika malala nefa nisy nitady ny teteza mita teo hoe zay ve le tolona natao anakorotana foana efa mazava ny tenin'ny filoha Andry Rajoelina ilaina ny famela fa na jankora tsy afaka mifanadino. Tamin'io 7 febroary 2024 ihany koa nilazan'ny filoha Andry Rajoelina fa mbola izy no nitondra ny firenena 15 taona teoriana ka mitoy ny tolona hoy izy ary tsy maintsy mandroso i Madagasikara. Dia mbola mitoy ny mpanjina ny lasa isika ary mitodika ihany koa amin'ny hoavy matotsika mbola eto Androany matotsika mbola napetraka Andriamanitra ny vidiny vahoaka malagasy hitatana sy hitondra ny firenena ity dia satria nakintsika amin'ny zavatra rehetra ary mintsy matoka fa tsy maintsy ho tanteraka ny zavatra zay ao apotsika ny zavatra zay faniritsika apetraka eto amin'ity firenena ity dia ny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Tsy izao Madagasikara firenena farany izay mahantra indrindra eran-tany izao no ny fanarana tamin'ny nanaovana ny tolona tamin'ny 2024 ka niakarana teny Ambotsoroatra 15 taona lasa izay. Ho kosa ny filohan'ny anteny miram-pirenena Kristina Zanamahasoa nandritra ny fiaonany tamin'ireo hery politika teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny Sabotsy 13 Marsa 2024. Fiaonany vovonana panina FFKM izay nitanterana taorian'ny fitsidihana nataon'ny filohan'ny anteny miram-pirenena Kristina Zanamahasoa tany Frantsa ny 20 Marsa 2024 ary nisy ny fiaonana teo aminy sy ny filoha Frantsay Emmanuel Macron. Tsy izao mihitsy no ny fanarahana tompoko raha nanao ny tolom-bahoaka ny tolona ny Malagasy 15 taona lasa zay. Velom-panantenana tamin'izany fa amin'izao fotoana izao firenena farany izay mahantra i Madagasikara
tsy izany nampanantenana. Efa nisy kay ny fandrikesany fitaka tamin'ireny fa izy ireo izay nitarika niakatra teny Ambohitsirohatra no vendramendrana ka nandeha tao anatin'ny finoana sy ny fitokisana tanteraka kinanjo saritsarina fahafana ny misy ankehitriny hoy Kristina Razanamahasoa. Saritsarina fahafana mantso izy no hita eto amin'ny firenena taorian'ireny tolona ireny. Efa nisy ihany ka izany fitaka fa zahay angamba no vendrambendrana ka dia nandeha ampinoana sy ampahatokisana. Ilay nampahatsehivana ve ny akarana tao Ambohitsirohatra ka nilazana fa hoe hody fa saodia fa izahay kosa izay te nandeha tao anatin'ny finoana tanteraka dia izay te handala zany natao hoe fahafahana dia nanjohy an'Ambohitsirohatra kinanjo fandrika tanteraka ny tao kinanjo pseudo fahafahana no hita sy no raisina. Tsy niandry ela ny antoko TGV fa ny talata 4 Martsa izy ireo dia nametraka fitoriana fitakina ny fanesorana ny filohan'ny anteny miram-pirenena tsy ho solombam-bahoaka intsony ary ny alakamisy 4 Martsa dia efa namoaka ny didy manala ny Kristina Razanamahasoa tsy ho solombam-bahoaka intsony ny fitsarana avo momba ny lalam-panondrenana.